Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny taona 3 no nisy ny fanisanam-ponina farany teto Madagasikara. Tsikaritra nefa fa mametraka olana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny tsy fananana antotainisa raikitra indrindra eo amin'ny fampandrosoana ny lafiny mahaola. Lesoka goavana manoloana ny fampandrosoana eto amintsika ny tsy fisian'ny antotanisa azo antoka. Zava-dehibe ny afantarana ny isan'ny mponina izay iangana akana fanapahan-kevitra samihafa. Mazana dia ilain'ireo mpiara-miombonantoka ny atotanisa mikasika ny mponina ahafahany mandray ireo fepetra hanampiana ny firenena eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ny taona 3 no nisy ny fanisana ankapoben'ny mponina farany teto amintsika. Raha ny tokony ho izy dia isaky ny 3 taona farafaharatsiny no misy izay fanisana ankapoben'ny mponina izay, fa noho ny toedrarà izay nisy teto amin'ny firenena dia tsy tanteraka izany. Ankehitriny efa miroso mankany amin'ny fanatanterahana izay fanisana ankapoben'ny mponina izay isika. Efa mihitsy atsika zao. On est en plein dedans. Ohatrany ahoana ny ety manana ny fanatanterahana? Zay no mbola tsy tonga any atsika. Mbola andalana mankany. Igny arakaraka le méthodologie ampiasainy. Raha mampiasa tablette atsika, raha mampiasa teknolojia vaovao atsika amin'ny rabe dia 37 millions de dollars. Raha mampiasa papier ohatry teo aloha atsika 33 millions de dollars. Ny Conseil national du recensement zay taritin'ny Andriamatoa Prime Ministre Gouvernement. Efa nivoaka ny décret momba ny recensement, efa nivoaka ny arrêté d'application du décret zay mametraka ireo rafitra isan'ambaratonga anatanterahana ny recensement. Tamin'ny alakamisy lasa teo raha ny fantatra dia nisy ny fivoriana niarahana tamin'ireo faritra 12 no entina anomanana izay fanisana ankapoben'ny mponina izay. Rehefa tapaka ny hevitra mikasika ny fomba entina anatanterahana izany dia isy ny fionana amin'ireo mpamatsy vola.